rahantsika mahalala ny vaovao izay toy ny varadatsaka no nandraisana azy taoriana ny fivoriana izay nandraisana fanapahan-kevitra mahakasika ny fandraisantsika ny lalao fiadirana toy ny amboaran'ny Afrika ho an'ny football zalahy latsaky ny 17 taona. Voalohany aloha dia efa mipetraka ny atao hoe amin'ny lafiny administratif ny COCAM, comité d'organisation ny CAM. Fa vonona tanteraka ny fanjakana malagasy satria dia efa tafapetraka soamantsara ilay comité d'organisation ny CAN 2017 U17 io ary eo dia eo ihany koa zany ny ataontsika hoe ny arabola lafiny arabola dia vonona tanteraka Madagasikara dia efa voasoratra ao anatin'ilay loi de finance 2017 ny sorabola rehetra ahafahana mamatsy lanina rehetra amin'ny fandraisantsika an'io CAN U17 izay fotoana tamintsika io. Eo amin'ny lafiny infrastructure efa araka ny ahitantsika azy dia misy moa ny eo ny ataoko hoe ny site ny CNAP sy ny votovolona dia efa vonona tanteraka amin'ny fandraisana an'izany ary manara-penitra. Eo ihany koa ny eo Mahamasina moa zany io no atao hoe site principal dia efa manantona efa nanomboka ny fanamboarana azy izay entreprise réunionnaise izay reconnu mondialement zany hoe reconnu ny FIFA. Manaraka zany ny mascotte dia efa natolotra tamin'ny faraparan'ny taona 2016 iny ataoko hoe enim-bolana meloa amin'ny coup de sifflet zany anombohana ny CAN raha misy zany. Zany hoe anatin'ny fahavonona tanteraka zany ny site rehetra moa zany. Rehefa misy ny fanomanana ny équipe nationale U17 zany misy atao hoe Barea Académie any Carillon izay efa niomana tao anatin'ny 3 taona ary zay ireo ankizy ireo mampalahelo dia nanjary misaika nisy famoizam-po teo amin'ireo ankizy izay eo anivon'ny Barea Académie ireo nefa moa anatin'ny fitaizana daholo zany rehetrarehetra zany azo lazaina fa na ny lafiny sportif ary dia efa vonona tanteraka isika malagasy zany. Ny mpanazatra moa dia efa nisy teratany vahiny Usiding fianakavian'ny Gus Hiddink izay mpanazatra néerlandais malaza. I was really in shock. I couldn't believe it, the bad news, and I must say it's now a few days later and I'm still feeling very bad about the decision. A lot of people here in Madagascar, in Tana, into the organization of the federation who were working very hard for the tournament and to make it a great success. But also for my staff, and they work very good here at Carillon together with me, and especially for the players. I'm very sad, and I'm very sorry for them because they did a good job. And I must say, and I think, and I believe we would play a very good tournament here in April. And I think we had a very good chance to qualify us for the World Cup later this year in October in India. So it's a big pity. It's a big pity. Ny zavatra voalaza moa tsy araka ny taratasy ofisialy toro aminay dia noho ny antony izay hoe tsy tombombana tsy lavarary tsy manaraka ny fenitra iraisam-pirenena ny kianja be Mahamasina ka izany no antony nisy fotoana nazo tamintsika soary mahagaga ihany moa izy nefa tsika tsy afaka hanohitra an'izay fanapahan-kevitry n'ireo tompony andraikitra eo anivon'ny CAF satria dia io ihany no tompony ny teny farany rehefa manao ny évaluation. Dia tsy tena mazava loatra le critère izay ny éliminena ny Madagasikara
ao anatin'izy io satria raha za manokana tsy sanatria akory miaro tena ny koakanina fa kosa dia tao anatiny ataoko hoe fahavonony tanteraka andray an'izany ary efa samy ataoko hoe conscient daholo rehetra fa zava-dehibe tokoa no atrehana ary ilaina ny fanomezan-tany zay indrindra mampatonga anay eto anivon'ny nanome ny ataoko hoe ny site ny votovorona andraisana an'izany Cannes 2017 zany zava-dehibe zany. Andringa ihany a farapahan-kevitra tsy tokony izay nefa moa zay no zavatra misy a eto dia milazo zay fa mbola ezaka ny anoratra ihany koa mba ilaza ny hevitray any amin'ireo tompona rehetra ny mikafy izay ny afatra ao anahy dia tsotra tsika rehetra dia tsy azo atao mihitsy ny ataoko hoe miravoravo tanana na kivikivy amin'ny zavatra miseho tahaka an'izao fa indrindra aty Afrika dia mampalahelo fa dia ny akabeazan'ny fanapahan-kevitra dia saika tsy mazava daholo ka angamba hiverina fa fotoana zao tokony ampiroboroboantsika ny lafiny football eto amin'ny firenentsika dia tsy mitombona ny hoe marina ekena ny hoe tsy maintsy misy foana ny fanakianana mety hitondra fanatsarana fa misy fotoana kosa dia tokony rahina daholo ny rehetra ary anoana izay azo tohanana rehetra ao anatin'izy io ka dia eo no ametrahako hoe ndretsika hifanohana